fanomezana ny hoe leto amin'ny PMU tireliran'ny sabotsy valo amby roapolo desambra ho avy zao 203 millions 115 000 francs tireliran'ny quinte plus io le mitady soavaly dimy tonga voaloha amin'ny lahatra azadino ary ny sabotsy ho avy zao fa 203 millions 115 000 francs miandry anao. Any fotoana ny fampalalamba avao eto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV no rahanao amin'izao fotoana izao tompolasy tompovavy asaina mpanajany ianao anaraka izany hatramin'ny farany aterina ihany koa ny arahaba ety abetomboana vao makasika ny tatitra sy ny voka-pifidianana hatrany hoentsika nimboana ny fotoana voka-pifidianana moa izay voaray avy amin'ny birao pifidianana misy 7,700 sy 5,000 sy rayal amin'ny birao pifidianana ray sy roa alina izay voamarina eny anivon'ny senita tamin'ny fidora teo mahatratra 50 faingo 13 isanjato ny tapa-avitrian'ny mpifidy ho an'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa dia vokatra vonjomaika ary dia mitarika amin'ny salanisa 20 faingo 13 isanjato ny kandida ery rajonaromampianina manana salanisa 70 faingo 77 isanjato kosa ny kandida Jean-Louis Robinson. Fa makasika izay avavoan'ny fifidianana izay hatrany dia nivoaka tamin'ny fahanginany ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana tamin'ity androany ity nanao ny fanambarana moa makasika ny fomba fiasa manoloana ny voka-pifidianana ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES. Samy manana ny andraikitra voafaritry ny lalàna ny tsirairay hoy izy ireo izay fahefana nomena azy no ataony fanadihadiana miaraka amin'ny Gaëtan Andriatsilavo. Mahatratra efatra amin'izao fotoana izao ny fitarainana mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa 7 kosa ho an'ny fifidianana solombavambahoaka araha ny fanambarana nataon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana na ny CES. Requête zany misy zany nataony Andriamatora Harrison Jean-Claude mangataka ny disqualification du candidat Robinson Jean-Louis. Dia requête faharoa nataony Mouvance Ravalomanana mangataka le annulation na décret rehefa nihitanareo moa ny valiny iny zany. Ny requête fahatelo mangataka suspension de la publication des résultats partiels, confrontation, vérification, recomptage des bulletins. Dia ny fahaefatra zany mangataka ny interprétation les décisions fanafanana les décrets zany. Zay zany le fahaefatra fa le législative angamba ataoko fa tsy voatanisa tsiray fa lavabe misy 20 fanambarana manazava ny fomba fiasa amin'ny fikirakirana ny voka-pifidianana indrindra taorian'ny fandalovana teny amin'ny senita taorian'ny 15 desambra naneho ny heviny ihany koa ny CES manoloany ny fanafoanana ny décret ny 20 desambra lasa teo ka marina fa le 5 ny cachet arrivé na tonga avy teto nefa ny tenako dia ny 15 no tonga teto Antananarivo ka sasany taminay nandeha tany atsimo sasany nandeha tany avaratra ny daty natongavana tsy natongavana teto dia samy manana n'andro ny verenany nefa fitsarana zany rehefa cour misy 20 zay misy quorum ny tratrarina tsy hoe olona 3-4 fotsiny zany dia hoe ivory dia andinika an'le izy fa ny daty le 16 zay vao grand complet zay vao nitendrena ny rapporteur dia nandinika an'le izy malheureusement ny fanandrifa amin'ny dernier jour le izy tsy mbola nilaza ny mety ho fiantraikany izany fanafoanana izany ny CES isoroana ny olana mety hitranga nanao saisie ny fanamarinana ireo PV na ny voka-pifidianana ny eo anivon'ny fitsarana manokana misahana an'ity fifidianana ity tsy ny amin'ny senita irery araka izany no manara-maso ny valim-pifidianana colis mbola mifatotra dia le président ny SRMV zany no manatitra azy aty zany indraindray izy tonga aty aloha aty aminay indraindray ny any amin'ny senita arakaraka raha avy any avaratra izy dia mety avy any angamba na vatsinanana raha avy aty atsimo le anina dia mety aty ny ateriny aloha dia izy vao mandeha any amin'ny senita dia rehefa tonga zany iny zany dia ity zany anisany responsable ho anazava aminareo angamba hoe ahoana ny processus no ana rehefa tonga zany io dia sokafana zany le colis zany efa rehefa sokafana le colis dia vérifiena efa manana liste na bureau de vote zay hoe amina par commune par région par district dia vérifiena hoe so dia misy tsy tonga aty
raha misy tsy tonga iny dia le olona mitondra azy iny dia efa lazaina fa hoe misy BV anankiray na roa zany tsy tonga. Tsy mpankatò ny asan'ny senita fotsiny ny CES fa fitsarana maleo tena afaka manamarina izay tsy mety, manafoana ampanina manontolo ny voka-pifidianana amin'ny birao fandatsahambato maromaro, eny fa na dia amin'ny fifidianana iray manontolo rehefa misy tsy fanarahan-dalàna meo-papana. Maro ny zavatra tsy tomomba natao reny fifidianana fiodinana voalohany, isan'izany ireo birao-pifidianana marobe izay voatery ny foanana noho ny tsy fitezan-javatra. Fa manana ny apirofo tamin'ny fangalaram-bato nataon'ny candidat mpifanandrina amin'ny candidat Jean-Louis Robinson ary misy ny vavolombelona afaka mijoro amin'izany hoy izy ireo io arivo io. Ny fahatongavany ilay pahalalàna vahiny ihany koa sy ny manam-pahaizana vahiny dia anampy ny candidat ny avana amin'ny tolo-kevitra amin'ny fitoriana izay apetraka eny amin'ny CES. Ankilany dia tsy tokony ilaza ny CES fa ny vokatra voakan'ny senita ihany anao voakan'izy ireo. Fanadihadiana mahakasika izay. Mazava izany zao fa tsy anaiky ny voka-pifidianana voakan'ny senita ny Akolafy Ravalomanana. Betsaka ireo tsy fanarahan-dalàna hita hoy izy ireo androany tetsy amin'ny birao ampiasany tetsy Ambomiandra. Fanazavana amin'izany ny tsy fahitana ny numéron'ireo bulletin tokana nampiasaina tamin'ny birao mpifidianana voatondro. Eo ihany koa ny fahitana ny safidy voasoratra amin'ny penina matevina na ny marqueur. Malohana izany, anisy ny taratasy napetraky ny antokoavana sy ny avy amin'ny Akolafy Ravalomanana nataon'ireo hampiaro azy na ny avoka izany ny 17 ny volana Desambra teny amin'ny senita afahana manateraka ny fampitoviana ny vokatra saingy tsy nisy valy ny antaratasy izany. Raha ny fanazavana azo hatrany dia misy amin'ireo vokatra navoakan'ny senita izay nandreseny ny candidat Hery Rajaonarimampianina no tsy voazava amin'ny antsipiriany. Satria ireo bulletin ireo misy numéro raha tamin'ny premier tour izy nisy filigranina. Nisy tonga dia fantatra hoe bulletin tsy izy. Afantimindray toraka aty misy bulletin izay tsy misy numéro, misy bulletin izay photocopie izay fantatray ary misy bulletin ampelatananay le olona ny karamaina nentina tany teny hoe tsy anao an'izany zay tsy anao an'le ina moa zany tsy andray an'le tsolotra ary tsy andefa n'ity bulletin izay nomenanay ity ho asaina rotsaka ka mba ilana amin'izay ao amin'ny senita no afaka hijarevantsika an'izany bulletin zany. Raha ohatra moa ka tena hoe bulletin ara-dalàna daholo io arahabatsoa arahabatsara fa zavatra tenenay fotsiny kosa dia zao marobe bureau de vote na teto Tananarivo na tany amin'ny faritra tsy nisy nampiasa stylo feutre, tsisy nampiasa stylo mena. Nahoana tamin'ny fanisam-bato nisy stylo mena, nisy feutre. Manoloana izao raharaha izao dia gaga sy talanjona ny Akolafy Ravalomanana manoloana ny filazan'ny CES fa izay vokatra voakan'ny senita ihany no avoakan'izy ireo. Amin'ny mampitsara ho hatrany ireo mpiaro ny candidat Jean-Louis Robinson dia tokony isy aloha ny fanadihadiana lalina avo mamoaka ny voka-pifidianana. Izy ny CES ankehitriny hoe zareo dia tsy amoaka didy, zareo dia anamafy fotsiny. Zay zavatra lazain'ny senita angambany aminay zany tsy miala akory zareo amin'nataonay hoe suspicion de corruption satria raha vao manao an'izay zareo dia misy nataonay aty amin'ny pahalalàna hoe déni de justice na fandavana amoaka didy na fandavana hitsara fangatahana anankiray ka ny angatahana amin'ny CES tohizo ny lalana izay nataonareo namoaka didinareo tamin'ny 18 décembre 2013 tsara io isoranay nareo na dia somary tara raha le didina ampianono avoakanareo fa mba angatanay koa ny CES ankehitriny oka moa mba no lalàna no anjaka eto Madagasikara fa tsy ny fatahorana akory no atao ho betabe. Mba namafisana ny fitoriana sy ny fitarainana eny amin'ny CES na ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana antony nahatongava ny manampaizana vahiny amin'ny lalàna avy atsy Afrika Atsimo. Hatreto dia miandry ny fiantsony ny senita antaratasy ny avana sy ny Akolafy Ravalomanana afahana manao ny fanamarinana amin'ny fitanana an-tsoratra na ny PV ampelatanan'izy ireo. Mikasika ny fanafoanana ny didim-panjakana dia nomarian'ny mpiaro ny candidat Jean-Louis Robinson fa manankeran-trany ny lalam-pifidianana sy ny soridalana ka noho izany dia nandika ny lalàna velona ny filohan'ny tetezamita sy ny candidat Hery Rajaonarimampianina. Anaiky ny fisian'ny tsy fanarahan-dalàna ny mpanaramaso ny fifidianana avy eto an-toerana na ny socle na ny suivi observation citoyenne pour la limpidité des élections. Anisan'izany ny fahatarany ny fahatongavany bulletin tokana teny amin'ny distrika teto Madagasikara izay mety hitarika fangalaram-bato hoatrany ny tatitra nataon'izy ireo. Nokian'ny vavonana socle ihany koa ny fahatarany ny fandraisana fepetra nataon'ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana amin'ny fanafoanana ny didim-panjakana ahafahan'ireo lehibe nandrim-panjakana manatrika ny fampilezan-kevitra. Fanampanazavana mahakasika izay. Teo ihany koa ny fametahana fiche teny toerana tsy tokony hametahana izany, fampiasana fitaovam-panjakana
mitsy fanajana ny fihavanana sy ny sisa tsy voatanisy. Ny vonana sokona dia tsy nakasitraka ifahatarany CES mahakasika ny fanafanana ny didy laharana 340 tsipika 3,7 tamin'ny 9 Aogositra taona 3,4 eo amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa indray no itsika noizana ny fampahalalam-baovao misy fiatraikany amin'ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka ny fiparitany ny aretina pesy tamin'izao fotoana izao fa eo ihany koa ny voka-dratsiny izany fantatra ankehitriny ary fa efa tonga hatrany amin'ny faritra Atsinanan'ny Nosy iny Anikongo sy Soanieran'ny Vongo Atsimo sy avaratry Tomasina raha ny vaovao voaray farany tafakatra hatrany amin'ny 10 mahery ny olona matin'ny pesy teto Madagasikara hatramin'ny fiandohan'ny volana Novambra farany teo. 10 no isan'ny trangana aretina pesy voamarina ary ny 10 amin'ireo izay mbola manaraka ny fitsaboana sy ny fanaraha-maso akaiky atreto. Fa makasika izay vaovaon'ny sosialy izay ny taorinan'ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny Cool FM sy ny Cool TV ny 17 ny volana Desambra farany teo makasika ny teratany Indiana mivarotra firavaka izay voalaza fa manasitrana raha ny fantatry ny maro azy. Fantatra ary izao fa nandray-andraikitra ny avy eo anivy ny polisy pirenena ka nidina antsehatra ny sambotra azy ireo androany. 12 no sarin'ny polisy ary ny fanazavana azy dia viza momba ny fizahantany no nidirany teto Madagasikara izao. Saingy izao manao asa fivarotana izao araka ny fanazavana izay efa nentiny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny atitany fanampanazavana makasika izay. Teratany vahiny eto Madagasikara dia sokajy anankiroa misy ireo atao hoe non résident izay olona mivahiny latsaka ny 3 volana dia misy ireo atao hoe résident izay olona onona maharitra eto Madagasikara. Sokajy ny vahiny voalohany aloha raha ohatra izy hoe olona latsaky ny 3 volana dia tsy afaka manao aktivité mihitsy ny zareo indrindra hoe visa namena teo amin'ny aéroport no idirany eto zay dia voentsika ny lalàna zay. Vaovao makasika ny tontolo iainana indray dia manana anjara ny ankizy eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ary tsy ampy ny fanentanana azy ireny ankehitriny. Ny fahafahan'ny tanora hiditra antsehatra sy hitondra ny anjara birikiny eo amin'ny firenena no antom-pisiny ny fifaninanana momba ny tontolo iainana. 590 ireo ankizy avy amin'ny fianarana valo eto Andrenivohitra no manatrika izany. Fikambanana mitovy jery no manomana ny hetsika izay tanterahana amin'ny 29 ny volana Desambra izao ny famaranana izany. Narindra Randrianomanana. Fanarenana ny tontolo iainana sy ny fandraisana ankizy anjara eo amin'ny fiarovana ny zavaboary manodidina azy no tanjony tetika asa ankizy mandray andraikitra ho an'ny tontolo iainana. Amin'ny alalan'ny fifananana entina nanentanana anireo ankizy 550 avy amin'ny fianarana tsy miankina 3 sy sekolim-panjakana 5 miroborobo ny fanentanana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho antsika eto Madagasikara. Manana hery amin'ny antantrano izay ary ihany koa vonona ny andray andraikitra ary no fahitana izay zava-misy iainan'ny rehetrarehetra tsy ny eto Madagasikara ihany anefa fa na izao tontolo izao mahatsapa an'izay fiovan'ny toetrandro ny fahasimban'ny tontolo iainana dia fampitoana ny association. 3 volana ny faharetan'ny fikarakarana ny tetikasa ary ny 27 ny volana Desambra izao ny famaranana ny fifaninanana ho an'ireo mpandray anjara. Nahitana taratra ny sanganasa misa 300 ahitana orona tsara fanadihadiana ady hevitra. Mitovy ny fijery tamin'io satria tanora miara-miasa, tanora miara-mijery ary ho an'ny tontolo iainana sy ho an'ny tanindrazana ka ezaka nanamboatra tetikasa anankiray hifaribona an'ireo tanora ireo hidina eny afovoan'ny mpianatra sy ny ankizy ka ankizy any amin'ny ambaratonga faharoa no natao mitandietra ampitana ny fampianarana fikolokoloana ny tontolo iainana zany. Fanamafisana ny fahalalana ny tanora no anisan'ny tanjona ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana izay miasimba ary miteraka fiovaovan'ny toetrandro. Mila mifehy ny tontolo manodidina azy ny mpianatra mba ahafahany manarana ny fahasimban'ny tontolo iainana ho an'ny taranaka faramandimby. Volana Desambra isan'ny volana mahasarika ny olona amin'ny fampakaram-bady. Mahatratra avo roa enina 3 mihitsy azy amin'ny isan'ny mpanambady amin'ny andavanandro no voaisa eny amin'ny firaisana. Toy izany koa ny any amin'ny trano ho filanonana. Hilda Asinjony nanao ny fanadihadiana makasika izay. Androany atoandro, mbola ireo mpiasan'ny commune eto amin'ny boriboritany faharoa mizara fanomezana amin'izao fety izao no mameno ny efitrano fanaovana ny fisoratam-panambadiana.
raha ampitso kosa manomboka amin'ny valora maraina io va endrika ity efitrano ity olona mianjaika amonjy fisoratana no hita eto. Misy 3 izy ireo no andalo eto anorina ny tokantrano eo anatrehan'ny lalàna. Eo amin'ny fifakadiny isaky mariage io zany ny couple anankiray dia moa arakaraka ny fotoana tongavany tsy misy filaharan-tsony zany izy fa rehefa vonona le olona ara-dalàna ny vavolombelona sy ny mpisoratra dia raisinay zany fa tsy voatery hoe amin'ny 12 fa natonga izy amin'ny 7 dia tanterahanay ny mariage zany mba ialana amin'le visavy-ritana satria be da be le fianakaviana manotrona be da be ny arabekony koa moa ito akaikinay tery dia tery amin'ny embouteillage dia matahotra izay amin'ireo accident miteseo satria be da be ireo automobile mifamezivezy. Ho an'ity boribory-tany faharoa ity 573 ny fanambadiana naorina teto tamin'ity volana desambra ity. 2010 kosa zany nandritra ny taona 2012. Niakatra io isy io raha oharina amin'ny taona hafa izay tsy nihoatra ny 700 isa-taona araka ny fanazavana azo tety. Efa mikenikena sahady amin'ny fanomanana ny fiatrehana izay raha ampitso izay ireto mpiasa eto. Tsy ambakan'izany ihany koa ny any amin'ny efitrano filanonana. Ny sesiny mariazy tamin'ity volana ity indrindra nandritra ireo andro farany tamin'ny volana desambra. Raha tamin'ity farany taona ity aloha dia betsaka mihitsy nisy ary nanda maromaro mihitsy nisy tamin'ity taona ity. Nanomboka nisy izy zany nanomboka tamin'ity desambra ity nisy mariage alakamisy zoma sabotsy ny indray ary misy alahady. Ny amin'ity farany tena farany ity zao zay nanomboka alakamisy dia androany azoma dia rapito zao mbola misy mariage ihany koa. Ho an'ny trano fandraisana lanonana 700 amin'ny vidin'ny sakafo aroso no tombony azon'izy ireo 20 amin'ny vola miditra mandritra ny taona no azo ao anatin'ny 2 herinandro farany amin'ny volana desambra izay mahabetsaka ny mpanambady. Efa hiditra amin'ny vaovao iraisam-pirenena sahady sika tompoky lasy tompoky vavy hateratany Amerikana nahavita akrobasi be dia be ao anatin'ny alavirana sy ny fotoana voafetra no entina aminao amin'ity androany ity. Voarakitra ihany koa ao amin'ny Guinness Books 420 ny zava-bitany noho izany miavaka indrindra maneran-tany ary tsy mbola tsy nisy navita izany. Etsika natao ny tany Texas moa ny volana septambra teo nazahoany ity amboara ity. Alavirana 50 metatra no nahavitany miodidina 470 tsy ankiato amin'ny vatany fanampanazavana. Team Wed no fantatra fa nahazo ny fandresena tamin'ny akrobasi tamin'ny fiodinana 470 tsy ankiato amin'ny alavirana 50 metatra. Afakely ny zava-bitany, 3 mitra no anaovany alavirana maherin'ny 50 metatra amin'ny fanaovana site arrière araka ny fiantson'ny tovolahy azy izany hoe rano marimarina kokoa karazana akrobasi manipy tanana ny orina sy manainga tongotra. Tovolahy mpanao fanatanjahantena, mpanao baskety ary efa nizatra izany hatramin'ny fahakely ny Team Wed. Nambarany tamin'ity interview nataony ity fa mbola mahavita tsaratsara kokoa no io 470 mitsimbadimbadika io izy saingy tamin'ity fotoana nanaovany fifanana ity dia nisy fahavoazana teo amin'ny lohaliny. Tsy nasakana ny fahavonona Andray Anjara ka nahavitany ny zava-bita lava sy miavaka indrindra amin'ity karazana site arrière ity anefa izany. 20 taona izay no nanaovany famerenany tany amin'ny gymnase mba ho lasa tompon-daka amin'ity sehatra ity na dia tsy atao hoe sokajy mpanatanjahantena mahaleo tena tanteraka azy izany. Tsy nitsahatra ny famerenana fa nampitomboina hatrany ny akrobasi vita tao anatin'ny 20 taona. Ho antsika malagasy eny amin'ny tambary no fanaovany bandy kely itony karazana site arrière itony. Ifanana mihitsy izany rehefa miakatra ny vary ka misavovona amin'ny lolo any ambanivohitra rehetrany. Tsy vitsy ihany koa anefa no efa folakatoka sy ny hopitaly vokatry ny fianarana an'ity karazana fihetsika ity ka mahatonga izany tsy tokony atao be fahatany amin'ny toerana rehetra. Ilaina fanafanana vatana sy famerenana antonana maro ihany koa vao azo antoka ny mety ahavitana ny zava-bita n'ity teratany Amerikana ity. Iverina eto Madagasikara indresika rehefa avy nijery ny vaovao tany Texas iny mila fitandremana mafy ny farany taona tahaka izao. Lehilahy iray mpitondra moto no nianjera mafy rehefa niala tamin'ny Andianomby miampita tetsy amin'ny lalana digy tamin'ny 3 ora sy sasany ariva teo eo. Naratra ny loha sy ny tenda n'ilay mpamily ary tifitsanarany tsy navoatsindrony ny tandroka azy avy hatrany moa dia noentina teny amin'ny hopitaly izy rehefa nianjera. Naratra mafy ihany koa ny iray tamin'ireo omby ireo marihana fa ankizy no niandry reto Andianomby ireto. Tahaka izao moa ny fanazavana nentin' ireo nanatra masy teny an-toerana. Omby tena diso raha navelany nandeha tsotra zao fotsiny le omby dia narany satria le omby efa niazakazaka dia raha ohatra hoe narany niazakazaka tsotra
Tato faran'ilay omby izy nandeha nahitsy ilay omby fa tonga eto izy arahany ato amin'ny côté ato ilay omby normal lasa lakarila omby nefa ilay omby efa agité be mihitsiny. Tsy fantatra ohatran'ny tapaka aty ohatran'ny nisy nandeha raha vavany. Ilay omby zany nisy maramila te tsy dia hoe ilay maramila hoe teraka an'ilay sy ny omby lava manimba zavatra etsy dia niteraka nakamy moa zany ilay izy dia tetsy anana tetsy zany dia tonga ilay omby dia nanitsy nanao ohatr'izao dia ilay moto tsy hitako intsony avany fa tonga dia nirimirimy be izy. Nitandro ny tapaka dia nitongo ny tapaka. Izy zay aloha tsy haiko namboly velona. Isy ny fanadidina manokana iarahantsika amin'ny sampana fampalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM momba ny fipetraka ny fiantohana ny anjara ndraikitry ny tsirairay amin'ny tranga sy ny lozam-pifamoivoizana mifandray amin'ny biby tahaka ireny eto andrenivohitra moa dia azara lasa efa fahazarana ny fitondrana omby tsiroa na io amin'ny sarety na io tahaka ireny zavan-tranga ireny. Afava avao makasika ny tranga ara-piarahamonina kosa indray dia fanadadiana dia efa mahazatra ny olona ny mahita marary saina amin'ireny sy mivezivezy etsy asieroa jerem-potsiny anefa izy ireny eny anivo ny fiarahamonina miara-miasa amin'ny fandraisana tanana ny marary saina renireny sy manakorotana ny fiarahamonina ny commune Antananarivo Renivohitra sy ny hopitaly fitaizana adala eny Anjanamasina nena ny marary ny aretina raha oharina tamin'ny taona lasa raha ny fanadadiana nataony namana n'Andriana Rajanson. Olona resin'ny fiainana na ny donam-pahoriana naiza le eto andrenivohitra saika ahitana olona adala mety holoza ho an'ny fiarahamonina. Samy manana ny mampiavaka azy ireny olona voalaza fa adala ireny. Rehefa metsika ny adalany dia fakofako amin'ny lalana io ataony madio daholo io ary tsy mba misy mangoraka raha tsy le olona mba manana tendroko mba manana havana mampalahelo reny dia izay mba mangoraka an'io. Mba mahame sakafo kely azy eny. Salahy zao mpivarotra ty Akotia dia mba miverina indimy izy inefatra mba meketo satria atodinaina. Fa izy tsy mamono ohatra misy tena mihirahira sotrany. Raha tabatabaina izy dia mamono satria araka mahadala azy dia mamono izy. Raha tambatambaizana izy dia miaraka amin'ny mahendry azy eo. Misy manadala ohatran'izay ve izy? Hitanao ny ankizikizy ireny manadala azy. Fa ny olon-dehibe ve anadala azy ilay ankizikizy ireny no misangisangy azy io. Tsy atahorana fa izy tsy mamono fa rehefa avy mikaramy izy dia misotro toaka dia izay izy vao mitsipana dia mba matory eo izy rehefa rerajera ity fa izy tsy mamono tsisy fihetsehany izy fa zareo ny tsy dia hoe adala dia fa le misotro toaka mihitsy izy dia izany moa fa tonga anazy manoatra izao. Tsy dia mamono izy. Tsy mamono mihitsy. Tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fametrahana ireny marary saina ireny eny anivon'ny fiarahamonina. Anisan'ny fomba iray ahafahana mamerina azy ireny ho amin'izany ny fitsaboana. Ny hopitaly Anjanamasina no malaza mandray izany eto andrenivohitra. Misy ny fepetra ahafahan'ny marary saina miditra ny amin'ny fitoerana fitsaboana io. Ny critère voalohany aloha dia ilay izy mamono olona sy manimba fananan'olona. Fa ankoatran'ny service médical misy ny assistante sociale manao recherche ny famille. Urgence zany ilay fotoana iny na manana famille izy na tsy manana. Iny urgence rehefa manimba olona izy na manimba zavatra izy na mamono olona. Dia eo mandeha koa ny enquête sociale hoe so manana famille. Zao koa mantsinge ny adala ny marary saina rehefa calme ny fandraisanao anazy dia mipetraka koa izy. Fa le tabataban'olona sy le izy ohatran'ny hoe le attention rehetrarehetra aminazy zany maika mampietsika ny adalana. Fa rehefa isolenao izy dia afaka resahana ihany hoe aiza anao mipetraka, aiza ny fianakavianao. Zany zany azo atao. Ho an'ireo marary saina tsy manan-kavana na tsy misy mpiraharaha intsony, misy ny fiara-miasa eo amin'ny commune Antananarivo sy ny hopitaly amin'ny fandraisana tanana azy ireny. Ireo manakorontana ny lamina iainan'ny fiarahamonina ny voakasika ity fandraisana tanana ity voalohany. Ny adala mirenireny eto Antananarivo renivohitra ny malady mentaux errant et dangereux reo zany no andraikitray. Fa raha malady mentaux manana famille tsy andraikitry ny commune urbaine Antananarivo. Fa ren'le errant et dangereux reny no andraikitray commune Antananarivo ny makandreny eny amin'ny arabe mba tsy amono olona na animba fananan'olona dia nanao fiara-miasa izahay amin'ny hopitaly Anjanamasina amin'ny fampidirana anazy ireny eny amin'ny hopitaly. Izay zany misy. Nienao 4 isam-bolana ny marary voarain'ny hopitaly eny Anjanamasina izay raisin'ny commune tanana raha 10 isam-bolana izany tamin'ny taondasa.
na io aza nefa ny fandraisana tanana ireo marasaina ireo. Tompona andraikitra ny tsirairay amin'izy ireny araka ny fitenenana hoe ny adalan'ny hafa hono iomehezana fa ny adalantena kosa arako vandamba. Vaovao ara-tsosialy hatrany dia olona 20 no tsy manana trano vokatry ny fandrodanana natao tetsy Ambodepony. Tamin'ny valora maraina no tonga teny an-toerana ny vaditany sy ny mpitandriny ny filaminana nandrodana ireto trano efatra ireto, izay nenohon'izy ireo ihany koa ny taratasy avy amin'ny fitsarana Ildas Njo. 12 taona izao no nipetrahan'ireto olona ireto teto. Efa nisy ny fifanoloanana teo amin'ny tompon'ny tany sy ilay mpifanandrina aminy nampiakatra teny amin'ny fitsarana ireto tompon'ny trano arodana ireto ary miandry ny fiakaran'ny raharaha amin'ny volana janoary 2020 sy 2020. Tsy niandry izany fampakarana izany anefa ny mpandrava fa nampiatra ity didy navoaka ny 20 novambra ity avy hatrany. Tavaly teo izy tonga teo, dia raha tonga teo izy dia tonga izay zany nampiseho an'ilay taratasy zay ozy izy tsy te halala an'ireny taratasy reny fa tonga ny anay efa didy zany fa tsy maintsy mandrodana ny tranonareo zay. Reto rava fananany reto nanamafy ny tsindra azo le natao amin'izy ireo satria ny kadasitra manapirofo fa ivelan'ny tanin'ilay mitonona ho tompony ity tany iorenan'ny tranon'izy ireo ity. Mampalahelo dia zao ny tena manana fianakaviana tena raha ohatra mbo efatra ambin'ny folo taona zay mipetraka teto dia ho anao 2 minitra satria te haka ny tanàna io. En plus tsy azo anaovana fampirarana mihitsy ilay madama maninona mba andro farany taona vao maly ve ny krismasy fako maly ve dia ohatran'izao ve nefa mba misy tarana. Ny eo anivon'ny fokontany dia milaza ho tsy minampahafantarina mikasika ity fandravana ity. Izy ireo izay mahafantatra ny ankapoben'ny fananantany eny amin'ny faritra Iadidiny. Dia mahagaga nefa hoe ny voany ao anatin'ilay mahavakansy ny tribunal ny anaovana n'le didy fandravana izay ngamba mety hoe tsy dia mahay lalàna loatra fa sao dia tokony hoe miandry ny fidiran'ny tribunal vao afaka mampiatra an'izay indray ka zay zany ny zavatra azoko lazaina raha hoe mipirofo amin'ireto olona reto dia reto olona reto efa ela nanajary an'ity tany ity. Raha ny fanazavana teny an-toerana efa nisy ny didy avy amin'ny ministera tompona andraikitra nampiato ny fandravana ny trano miorina eny amin'ny manodidina ho fitsinjovana ireo mponina nanamaito milan'ny tany eny. Efa nanaiky izany ny mpampianatra teny anivon'ny université tany aloha. Ka io orandezy io zany raha fahalalako azy dia tamin'ny mpanjakana izay misy titrany misy milaza fa hoe terrain extension possible à l'université. Fahalalako an'izay na dia za tsy nianatra ara dia hoe toerana azon'ny université antarana raha ohatra ka misy ilany azy kanefa noho ny fisin'ilay vahoaka maro fokon'olona izay efa nanajary ny toerana io nandritra ny taona maro dia mba nanana fisainana mitsimbona amin'ny madinika ny fitondram-panjakana. Niezaka nanatona ireo vaditany nampiatra ity didy ity zahay teny an-toerana saingy tsy nanaiky ny hanome fanazavana izy ireo na mbola tratranay teny an-toerana azy tamin'ny fotoana nandalovanay teny. Tsy afaka manazava tsy sy fantatra. Fanangina kosa ny tsenan'ny mpivarotra fitaovana fanamafisam-peo tamin'ity taona ity harahoarina tamin'ny taondasy. Ny fidy ny ijanona ao an-tranony akamaroan'ny olona eto an-drenivohitra amin'ny faran'ny taona. Araka izany tsy dia mila fitaovana raitra ny olona ahafahany manao izay fety izay. Nandrianina Rajonson. Na misy aza ny fihenam-bidy ataon'ireo mpivarotra fitaovana fanamafisam-peo tahaka ny sinosin'ny karana rehefa akaiky faran'ny taona tahaka izao. Ny ena nisan'ny mpividy azy ireny tamin'ity taona ity. Anjatony sisa ireo olona na vondron'olona na orinasa mikarakara hetsika mividy fitaovana amin'itony toerana itony raha ny fanosehana izany tamin'ny herintaona toy izao. Misy kely ihany misy fa zany hoe tsy dia mahafantapo ohatra ny taloha intsony zany miaina ny zavatra lafo maira manahoana indray ny fanaovana ireny triandribileta misy spesialy nanao tena mikely ny vidinetana zany misy netana zany da misy sonao zao ina tena fitavana mifanohitra amin'izany anefa ny tsena ho an'ity eto be ririka ity. Tsy amin'izao fotoana akaiky fety izao fa saika mandavataona no mandeha ny tsena eto. Ny vidinentana mora no mahatonga ny olona mirona mividy izany. Betsaka be dia be atao aminay izay koa moa grossiste dia be da be zany olona mivezivezy tsy fantatra tsy dia marimarika loatra aloha izay hoe firifiry mahery tena be dia be zany olona mitsofoka eto aminay
dia le reo olo reo karazana olo ohatrany ao misy orinasa ve sa misy organisateur? Misy orinasa ihany dia misy moa le makahitana eny amin'ny varotra eny amin'ny sisisin-dalana reo zany ohatra hoe petite vitesse sy ny karazany eto aminay daholo makahitana. Ny fiadim-pianakaviana ao tokantrano no anisan'ny antony manosika ny olon-tsotra hividy itony fitaovana fanamafisam-peo itony amin'izao fotoana izao. Fitaovana tsotsotra tahaka ny amplificateur sy ny lecteur ary ny micro araka izany no tena tadiavan'ny mpividy. Jerijery ampli fa tia manenoneny dia mijery ampli kely tena kely ty. Dia ny andro fety misy dia vao metsena fa isa-taona zany dia tia azo zavatra kely isa-taona dia amin'ity taona ity zany mba tia hanana ampli indray tamin'ery taona zavatra hafa dia androany indray zavatra hafa. dia na ve rehefa metsena an'izao dia mandro andro fety foana misampy misay dia hoe zao moa maraina ihany miasa dia nyriva malalaka dia afaka mba mivoaka kely ohatr'izao rehefa sy mahalohan'ny fety ohatr'izao. Saika ireo fitaovana fanamafisam-peo vita sinoa mora vidy no mameno tsena eto Andrenivohitra. Efa miaina isa-taona ny vidin'izy ireny noho ny famaroan'ireo entana mitobaka eto amin'ny tsenan'ny Renivohitra. Eo amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety dia mila fanofanana sy fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpanao gazety sy ny mpampita vaovao amin'ny alalan'ny aterineto hiatrehana ny rivotry ny fivoarana. Anjara ndraikitry ny ivon-gazety izay vatsiny ny vahoaka Amerikanina vola izany anao no toto-saina androany ny tombana mikasika ny vokatr'ireo hetsika maro no toto-saina nandritra ny taona ny sy ny ivitoerana natokana ho an'ny mpanao gazety sy ny mpianatra eo amin'ny sampana serasera ity. Fanampanazavana. Ao anatin'ny hoe etika amin'ny asa fanaovan-gazety, mpanao gazety sy natao hampiady ny olom-pirenena. Izay sahady zany dia fahitantsika hoe misy zany ny fifanana mahakasika ny fomba ampiasana an'ireny fitaovana ireny ao anaty asa fanaovan-gazety. Ohatr'izay koa amin'ny lafiny teny, efa be dia be ny zavatra azo amin'ny teny samihafa zany. Ary na dia atsika avy any amin'ny teny any fotony ary eto Madagasikara tsy malagasy ofisialy ihany no miasa. Misy zany vaovao mitranga avy amin'ny sehatra samihafa, avy amin'ny teny anglisy, avy amin'ny teny bara, avy amin'ny teny fa ireo rehetra ireo rehefa avoaka vaovao avy amin'ny sehatra samihafa mila famolahana ny hoe teny sy filaza azy an-gazety satria mety le teny madika azy fa rehefa ilaza azy ianao mila famolahana zany le teny ka ankoatran'le hoe fahaizana mitady vaovao dia eo koa fahaizana mamoaka azy amin'ny alalan'ny famolahana teny. Avoka-pifidianana mahakasika ny avokatra eo amin'izay solo-mavim-bahoaka amin'ireo boribory-tany efatra kosa no avoray eto am-pelantanana amin'izao fotoana izao. Birao fantatsaham-bato misy 1,750 amin'ireo ray sy roa alina vao marina treto izay ahitana mpifidy misa 7,100 sy 5 sy 9 sy 9 tapitisy. Ho an'ny fifidianana filoham-pirenena miakatra hatrany ny salanisa azon'ny kandida Hery Rajaonarimampianina araka ny fanentina tany ampiandohan'ny vaovao teo. Ho an'ny fifidianana solo-mavim-bahoaka kosa indray vokatra avy amin'ny birao fantatsaham-bato amin'ny boribory-tany efatra eto Antananarivo no voamary ny senita treto. Ho an'ny boribory-tany voalohany mitarika ny kandida ny Ankolafy Ravalomanana Yantra Razafy-Manantsoa amin'ny salanisa 7,30 afaingo 30 isan-jato. Manaraka azy ny kandida ny Mapara Michel Rajivalaka salanisa 30 faingo 7,70 isan-jato. Ho an'ny boribory-tany afaro kosa indray dia ny kandidan'ny Mampara no mitarika Ramatoa Alanto Rakotomanga izay tafiakatra eo amin'ny larina voalohany manana salanisa 13 faingo 20 isan-jato izay arahany kandidany Ankolafy Ravalomanana akaiky Stanislas Randrianarsoa amin'ny salanisa 2,20 faingo 20 isan-jato. Ho an'ny boribory-tany fahadimy dia ny avy amin'ny Ankolafy Ravalomanana no mitarika Igirivo Randrianarsoa manana salanisa 7,30 faingo 13 isan-jato. Kanaivo Raolodina avy amin'ny Mampara no manaraka azy izay manana salanisa 20 faingo 4,70 isan-jato. Ho an'ny boribory-tany fahaenina kosa indray dia mitarika amin'ny salanisa 2,20 faingo 13 ny kandidan'ny Mampara Victorine Raherysoa Vololona. Afaro kosa ny kandida ny Ankolafy Ravalomanana izay manazo salanisa 2,20 faingo 7,70 isan-jato. Raha ny fanazavana moa izay nentin'ny mpitandron'ny filaminana dia tsy andefitra izy ireo manoloana ny mety feo aram-pefy amin'ny fanoherana izay voka-pifidianana izay mono ny votra izay fanambarana izay nataon'ny colonel Florence Rakotomana izay tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny CRGN no sady commande ny fête de départ ny gendarmerie eto Antananarivo sady tompon'andraikitra ihany koa eo anivon'ny Emoreg.
Ade izay ihany koa ny hoe tsika marana ny fampalalam-baovao tompo kilasy tomboko vavy ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandram-peona ho amin'ny raha pitso indray.